Aoka iaraka mivavaka isika rehetra. Ry Jesosy Tompo, misaotra anao zahay amin'ny alehiben'ny fitiavanao sy ny famoramponao aminay. Misaotra anao zahay fa omenao ty alahady andro tsara ity, voalohany enonay tsara ny teninao, ianarana ny teninao, ivelomanay araka ny teninao, dia ampio zahay ry Jesosy eo mba tsy ho mpanaraka fombafomba ivelana sy ho hentotra amin'ny fihetsika ivelana kanto tsy madio fo. Mba ho ny fiainanao Jesosy velona tokoa amin'ny teny no fiainanay. Fa misaotranao koa zahay fa ny fitsarany zany amin'ny fanafahana dia manafaka anay ianao amin'ny fatorana rehetra amin'ny tena sy saina ary fanahy. Misaotranao zahay n'izany asanao lehibe izany, ary misaotranao zahay fa ataonao sy tanterahinao ho anay izany asanao lehibe izany. Amin'ny anaran'i Jesosy Tomponay, amen. Fifaliana lehibe ry havana no azahoana miarahaba antsika rehetra amin'ny anaran'i Jesosy lohan'ny fiangonana. Fifaliana lehibe no azahoana mamangy indray eto Vorevaratra eo ny Fanokafana ny fampianarana salika, fa eo koa ny famangiana ny Efelema vavahady lanitra renivohitry ny fileovana aty Vorevaratra. Dia misaotran'Andriamanitra no izany isika. Ny tenin'Andriamanitra dia izay anjarantsika amin'izao alahady faha 90 manaraka ny TRINITE izao, dia hitantsika araka ny LIOKA fahatelo amby folo, andininy fahafolo ka hatramin'ny fahafito amby folo. LIOKA fahatelo amby folo, andininy fahafolo ka hatramin'ny fahafito amby folo. LIOKA fahatelo amby folo, andininy fahafolo ka hatramin'ny fahafito amby folo. Iara-mitsangana isika maka izany amin'ny anaran'i Jesosy. Ary nampianaka tao amin'ny sinagoga anankiray Jesosy tamin'ny sabata. Ary ino misy vehivavy izay nanana fanahy maro 80 taona, ary nanjobo izy ka tsy nahataka akoho. Ary rehefa nahita Jesosy dia niantso azy ka nanao taminy hoe, raha vehivavy, afaka mirofonao ianao. Dia nametaka ny tanany taminy izy, ary niaraka tamin'izay dia nitraka raha vehivavy sady nankalaza n'Andriamanitra. Ary ny mpanapaka amin'ny sinagoga dia tezitra satria Jesosy nahasitrana tamin'ny sabata. Dia namaly ka nanao tamin'ny vahoaka hoe, enemana no azonao vandrara koa via hosotanina amin'izany fa tsy amin'ny andro sabata. Fa namaly azy ny tompo ka nanao hoe, rika tsara velatsy, moa tsy samy mamaha ny ombony na ny brikiny hiala ny finanam-bilona amin'ny sabata va ianareo
ka mitondra azy sotrano. Koa ity vehivavy zanaky Abrahama ity, izay efa nafaty Satana izao 20 taona izao, moa tsy tokony hovahana ho afaka amin'izany fatorana izany amin'ny andro sabata va. Ary raha nolaza zany izy dia nangaiay izay rehetra nanomitra azy, fa ny vahoaka rehetra mifaly noho ny zavatra malaza rehetra nataony. Ry Ray Masonao manamasinana amin'ny fahamarinana, ny teninao ny fahamarinana. Amen. Ry fiangonana malala ho aminareo rehetra ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra raintsika sy Jesosy Kristy Tompo. Amen. Marobe no endrika amakiana sy amikan'ny olona izany peritopa anjaratsika izany. Ho an'ny sasany dia manisy tsindrim-peo amin'ny hoe Jesosy manasitrana. Zava-dehibe zany, fa ny sasany dia variana amin'ny lafiny fahasitrana tsotra izao, ka toy ny mamonjy dokotera ihany angamba ny fanatonana an' Jesosy. Manjary filazantara sosialy sy sahifa amin'izany. Fa misy anankiray koa izay hitako hoe mifanojo na mifanaraka amin'ny fiainantsika fifoazana. Rehefa mamaky teny ity dia mahita hoe mampianatra na mamaky tenin'Andriamanitra Jesosy dia mamoaka avy amin'ny dia mametra-tany. Ary izany koa fa io no hita eto amin'ny peritopa ity. Jesosy tenany aorian'ny famakina ny tenin'Andriamanitra, fampianarana ny tenin'Andriamanitra dia mamoaka vilia, mametra tanana ary tena mahasita. Fa amin'izany tsy ny fanasanana no ventiny zavatra, tsy fahagagana no Jesosy manasitana. Fa amin'izany dia fiainana, tena hiainana ny hoe velona ny tenin'Andriamanitra, mamoaka vilia, mametra tanana ary tena misy fanafahana, misy famahana, misy fanasitana. Zavatra tena lehibe tokoa zany. Fa sy janona amin'izany ihany isika. Rehefa manakaiky tokoa ity peritopa ity isika dia mahita fa misy asa lehibe anankiroa ataon'i Jesosy. Ary
ataony Jesosy amin'ny andro sabata. Ataony Jesosy ao amin'ny sinagoga. Ka sady tondroina mazava ny toerana, no tondroina mazava ny fotoana, no tondroina mazava ny mpanao. Ary eto zany dia mazava tsara izay lazainy tenin'Andriamanitra fa tsy araka izay voiziny sasany ankehitriny hoe angamba ihany izany Jesosy izany. Fa eto tsy angano zany, fa voatondro mazava ny toerana amin'ny sinagoga, voatondro mazava ny andro sabata, voatondro mazava ny mpanao azy Jesosy. Ary tsy zany fotsiny, fa voatondro mazava ny fisian'ny fanoherana, fandavana ny fitiava an Jesosy. Fa tsy ny fandavana an Jesosy ihany no voatondro mazava, fa mitapany farany amin'ny andininy 17 dia milaza hoe fa ny vahoaka rehetra mifaly noho ny zavatra malaza rehetra natao. Misy zahay mangay ahy satria nanohitra ary nilazany izy, dia nangay ahy izay rehetra nanohitra azy. Nangay ahy ny mpanohitra azy, fa ny vahoaka rehetra mifaly. Sy angano zany, sy tantara zany, fa zavatra nisy. Voatondro ny toerana, voatondro ny fotoana, voatondro ny olona. Aza tiatsika ho tsindriana dia no hoe Jesosy mampianatra ny tenin'Andriamanitra tao amin'ny sinagoga tamin'ny sabata. Zava-dehibe io. Lazainy andininy 10. Ary mampianatra tao amin'ny sinagoga anankiray Jesosy tamin'ny sabata. Matetika dia variana tokotsika amin'ny hoe fialan-tsasatra. Rehefa tonga izay lazaitsika hoe weekend na faran'ny herinandro. Ary tsy diso zany, tsy diso zany, fa Martin Lutera rehefa manazava ny didy fahatelo dia milaza mazava tokoa fa tena ilaina ny fitsaharana. Zay tondroiny amin'izany mazava tsara dia fialan-tsasatry ny saina vatana. Ary tondroiny mazava tsara fa tena ilaina zany. Martin Lutera no manazava an'izany fa tsy Lutera. Tsy ireo mpandidy na mpanindina tsy haiko ilay lazanareo azy. Fa ny tsindriana eto dia hoe nampianatra tao amin'ny sinagoga Jesosy. Ary amin'izany dia tsindriany Martin Lutera mafy fa eo ihany ny lafo ny fialan-tsasatra, fa eo indrindra ny fanomezana fotoana hiainona tsara ny tenin'Andriamanitra, hianarana ny tenin'Andriamanitra, hivelomana ny tenin'Andriamanitra. Io dia tsindriany Martin Lutera fantatra koa amin'ny fanazavana ny hevitry ny didy fahatelo. Mba ho azy ny olona mazava tsara
fa tsy zavatra kely fa miafika ny fahavelomantsika ny herin'ny tenin'Andriamanitra ary tsy tokony apakalo na inona na inona, tsy tokony hosoloana zavatra hafa. Izany hoe alahady makaty am-piangonana mihay, mamaky, mianatra, mandray tsara ny tenin'Andriamanitra. Tsy zavatra kely zany. Ary zany no asa lehibe anankiray nataon'i Jesosy tamin'ny sabata tao amin'ny sinagoga. Vary mbariana ihany aho rehefa mahita hoe saiky feno orona mandrakariva ny trano fiangonana, fa feno ny tenin'Andriamanitra mandrakariva ve ny fiainan'ny olona. Io fanontaniana ngeza tamin'ny alakamisy zoma lasa teo aho dia nampianatra tany amin'ny sekoly fiaonana, ny sekoly fambolena Sopiana ny fiaonana amin'ny Ripeny. Fampianatra tandrarà ao amin'ny sefafi, zay no ampianarana. Fa nanao fanahiniana aho dia nilaza hoe anankiray amin'ny asany lohany efelany ny manontany hoe atraiza ny fahalalany olona ny fotom-pianarana. Dia nanontany aho, mba atao mba mividy fahavalo azafady. Ray, roa, telo ny teny rapeny. Azafady ho atao ny heviny sahirana amin'izay trano. Dia nitoizako taminy fanadihadiana alalako hoe atraiza ny fahalalan'ny olona sy ny fiainan'ny olona ny fotom-pianarana. Indrisy varivariana ihany aho zaho satria feno mandrakariva ny tany fiangonana, fa feno ny tenin'Andriamanitra ve ny fiainan'ny olona. Tena vitsy raha zahitako tamin'ny famangina farany nataoko ho resahana. Ity tenin'Andriamanitra ity anefa misy vokatra, misy akony. Ary zay no asa lehibe faharoa nataon'i Jesosy. Fa tamin'ny fampianaran'i Jesosy ny tenin'Andriamanitra tao amin'ny sinagoga, dia ino misy vehivavy izay nanana fanahy maro 20 taona, ary nanjoko izy ka tsy nahataka akory. Ny etika seholy aretina aloha dia hoe voafatika izy ka miondrika ambany tsy afaka mitsaka ny lohany. Fa ny filazan'ny andiny faraka 20 azy dia hoe fanasy no mahatonga an'izany. Ary ny ariarin'izany indrindra fa fanahy ratsy ny tao dia rehefa niteny Jesosy nandroaka ny fanahy ratsy dia sitana ravim-bavy. Io no zavatra lehibe faharoa nataon'i Jesosy. Herin'ny tenin'Andriamanitra
no mamaha ny fatorana rehetra. Io na fatorana ara-paina, na fatorana ara-vatana, na fatorana ara-panahy, izay rehetra mamatoka sy mangeja-lilony dia mamaha izany ny tenin'Andriamanitra. Ary izany no hitantsika eto. Tena manan-kery hanapaka ny gada mampatorana, mamatoka ny tena, mamatoka ny saina, mamatoka ny fanahy, ny hery ny tenin'Andriamanitra. Izay hita mazava eto dia ny an'ity vehivavy ity. Fa tsy tia ihany no lazany tenin'Andriamanitra. Izay hita mazava eto fa tsy nen'ity vehivavy ity na izay hafa lazany tenin'Andriamanitra ihany, fa izay rehetra nataon'i Jesosy dia tena fanafahana amin'ny tena sy saina ary fanahy no ataon'ny tenin'Andriamanitra. Fa amin'ny fampianarana rehetra nataon'i Jesosy dia nitodika tamin'ity vehivavy izy ka nanao hoe raha vehivavy afaka mirofonao ianao. Ary nameta tanana tamin'i Jesosy niaraka tamin'izay dia sitrana satria nitraka raha vehivavy sady nankalaza an'Andriamanitra. Io no herin'ny tenin'Andriamanitra manafaka, ary tsy ho an'ity vehivavy ity ihany, tsy ho tamin'izay fotoana izay ihany, fa na amin'ny fiangonana eto amin'ny vavahadin'ny lanitra izy vehivavy, na amin'ny fiangonana hafa manerana ny nosy eny anivelany Madagasikara azy, ny herin'ny tenin'Andriamanitra dia manafaka, manasitrana, mamaha ny fatorana rehetra. Vao tsy ela dia nisy olona nitaraina amiko. Nijanona hoe izany, zao ny fahaoloko, zao ny fampianaranako, zao ny fijaliako. Zamantsy azy matoky an'i Jesosy sy ny teniny vahiny. Eny fanevolana ny ngezabe fa tsy miankina amin'ny alehibe ny olana, tsy miankina amin'ny avesatra ny zava-manahirana anao, tsy miankina amin'ny fahasarotanao teanao, tsy miankina amin'ny alehibe ny fahavalonao, fa miankina amin'ny hery sy ny fahefan'ny tenin'Andriamanitra. Matoky izay lazainy tenin'Andriamanitra vahinao. Mampahela manafaka Jesosy, tsy mirakla manomia, fa tena ny herin'i Jesosy amin'ny fahefany, amin'ny Andriamanitra azy, amin'ny fitiavany ianao, amin'ny herin'ny teniny manafaka Jesosy. Eny ary eto mbavaka vavahana, ianao mihitsy mila matoky, ianao mihitsy mila miankina amin'ny hery sy ny fahefany tenin'Andriamanitra. Totorina dia miankina izy. Président moa misaotra an'i Jesosy na dia misaotra ny fomba mavaka, naninona ho voavalika ao ny olona. Zay no Jesosy. Kanefa tandreny tsy Jesosy mpamahaolana zay niazakavanao, fa Jesosy tena tianao amin'ny folo manontolo, amin'ny fiainanao rehetra. Io no Jesosy mpanafaka. Nanafaka ny vehivavy ity zay valo ny folo taona niombika tamin'azy satria ny fatorany fa na ny tenanao, na ny sainao, na ny fanahinao manafaka anao amin'ny herin'ny teny Jesosy. Androzatra zao ilay atao hoe fitondra fiangonana nanafika teo Sosy dia ny famaly amin'i Jesosy
dia manome tsiny ny Kristy, dia manameloka ny Kristy. Mbola vaiko ny fomba tsotra dia izao. Na ny mpitondra fiangonana, na ny kristianina ho fiangonana, tena misy izay tsy nino izay lazainy Jesosy aminy, tsy matoky izay lazainy Jesosy aminy. Dia tonga eo izy nomeny tabiny, dia tonga eo izy mifampijerijery amin'ny namany, dia tonga eo izy mitadidy. Fa zao ireo dia fanahy hafa, fa tsy fanahy masin'Andriamanitra miasa, mitondra fivavahana, mitondra fitekelaka, mitondra fanatonana an' Jesosy tena fanafaka. Ireo dia fanahy fanamarotena, ireo dia fanahy fanameloka mihafa, ireo dia fanahy mizahavao foana. Ary dia niresaka amin'i Jesosy ireo, ary tena niresahan'i Jesosy ireo. Aza raha manahika anareo rehefa nivakitika ny tenin'Andriamanitra. Fa mavesatra be rehefa tany. Hoy Jesosy, ny anareo ny omponareo, ny soavalinareo, ny borikinareo, rehefa savata dia tsy averinareo andiata ety eo mandraparivan'ny andro, fa entinareo makany ny fisotroan-drano. Fa noho ianareo mampianatra ny fanajana ny sabata araka ny fomban'olombelona, araka ny fomba ivelany, dia helohinareo daholo ny fiatsika rehetra, ny fitena rehetra, ny fanao rehetra. Kanefa mandeha mampisotro ranon'omby ihany ianareo, mandeha mampisotro rano soavaly ihany ianareo. Filazo anareo, hoy Jesosy, ny anareo omby, fa ity vehivavy zanaky Avrahama. Sy mitovy mihitsy ny lanjan'izany, soavaly na omby, sy voalohany olombelona, faharoa tena olom-profety n'Andriamanitra, nalain'Andriamanitra ho amin'ny tenany, zany ny dikany hoe zanaky Abrahama. Be vidy lavitra mihoatra noho ny omby sy ny borikinareo, mihoatra noho ny soavalinareo. Ny olon'Andriamanitra, ny olom-profetin'Andriamanitra, ny malalan'Andriamanitra, fa ankoatrina olombelon'azy tena olon'Andriamanitra. Aseho fampitahana koa ny anareo na Ivory any, no tsy misotro rano ny omby raha asazianareo eo araka ny lalan'ny sabatanareo. Fa ity valo ambin'ny taona be zao ny fakta ihany. Aseho Jesosy ilay fampitahana hoe ianareo dia manao fitandremana amin'ny fomba ivelany araka ny lalan'olombelona izany sabata izany. Fa izaho dia tena mitondra fitsarana araka ny dikan'ireo sabata, ka mamaly mpifatika efa 20 taona, mamaly mpifatika satria tena zanak'Andriamanitra, tian'Andriamanitra, malala ry kristianina malala. Azo isan'izay mpanaraka fombafomba, azo isan'izay mpanao fisehoana samihafa ivelany. Fa izao ny fantara, izao ny fantara. Tena tiany Jesosy ianao, sarobidy aminy mihoatra noho ny omby sy ny boriky sy ny soavaly ianao. Tena tiany Jesosy ianao. Izao ny fantara,
tahaka ity vehivavy efa nanary valopolo taona ity na inona mamaritra ny tenanao, mamaritra ny sainao, mamaritra ny fanahinao, tena tiany Jesosy ianao ary manao fitsarana vaentiny. Hevero azy ny asarobidy ny tiano alahady ity sy ny alahady hafa rehetra andrenesanao ny tenin'Andriamanitra, ahitanao ny asan'Andriamanitra, hiainanao miaraka amin'ny Jesosy tena manafaka anao, hiainanao miaraka amin'ny Jesosy tena manome fitsarana anao ao amin'ny tena sy ny saina ary ny fanahy. Hevero azy izay tsy hanananao fombafomba ivelany ihany, fa tena izy no manao amin'ny fitsarana omeny Jesosy. Ka ny teny izay anarany nao atao hoe voavelany io tao dia tsy teny izay hoeresinao eo amin'ny dabilio fiangonana, fa teny izay horenao sy anaraka anao ao amin'ny tokantrano reoninanao, teny izay horenao hanaraka anao ao amin'ny toeram-piasanao, teny izay horenao raha mandeha ianao, teny izay horenao raha mipoety anao, teny izay horenao raha matory ianao. Hevero ny alehibe ny fitiavan'i Jesosy ianao. Zanaky Abrahama izy hoy Jesosy, ary ny tena misafan'i Jesosy, tena mafahan'i Jesosy. Menaka ireo tsy mino, menaka ny fahavalon'i Jesosy, fa ny faly kosa ny zanak'Andriamanitra. Ho anao koa no anomezan'i Jesosy sy anoloran'i Jesosy izany fanomezany lehibe izany amin'ny teny ity, hanananao fitsarana marina amin'ny teny ity, mba ho voaraino marina tokoa ny famelana ny elokao, ho fanasitranana ny tenanao, ny sainao sy ny fanahinao, na ny famelan-keloka izay amaro aminao amin'ny alalan'izao toriteny izao, na ny famelan-keloka izay atolotra anao amin'ny alalan'io sakramenta masina efa vonona sy anasananao feno sy tanteraka io anio. Voninahitra ny eo an'Andriamanitra izanakary fanamasina izay hatramin'ny tanindrindra mandrakizay. Amen. Mitsangana karaisy ny fitaina. Ny fahasoavan'i Jesosy Kristy Tompo, ny fitiavan'Andriamanitra ray ary ny firaisana amin'ny fanahy masina ho aminareo rehetra ny hatramin'izao koa mandrakizay. Amen.